Etsika zany a finale nationale ny Grain de Star. Finale nationale zany hoe eraky ny taxi be nandritra sy fotoana zay a misy natao hoe Grain de Star concours de chant dia tamin'ity indray mitoraky ity miavaka kely satria nanao natambatra daholo zany ka ny olona rehetra le ankizy rehetra nandresy teny eraky ny province rehetrarehetra dia nentina teto Antananarivo izy a hanao finale nationale ifaninana hoe izany tena mahay amin'izy dimy taxi be misy anaky dimy eto Madagasikara, Osibe, Tsigoa, Masanga, Tamatavy dia teto Antananarivo no sokatra farany. Ny amin'ny dia manaraka mbola misy ihany Grain de Star, misy isa-taona ny Grain de Star araka ny teneniko teo hoe 9e édition izy eraky Osibe eraky ny taxi be. Amin'ny dia manaraka ohatr'izay ihany le izy a manao misy concours zany manoratra anarana eraky ny province dia manao concours le ankizy mifaninana le ankizy dia rehefa avy eo le izy zay maharesy amin'iny miakatra aty Antananarivo manao an'ilay finale nationale. Ilay fifanarana zany mihira fotsiny ihany ireo rehefa misy hoe anampanakanto hafa ilay mpifaninana sa mamorona mihitsy. Ny but final zay hoe mihira mihitsy izy mba ho lasa artiste tena hoe lasa mpanakanto feno tanteraka izy fa ampisehoany ny talentany a dia mihira efa misy aloha nataony. Maninona no hoe atao alabi ilay famaranana fa tsy mba hoe faramerinana? Eto amin'ny taxi be izay misokatra mandritry ny herinandro iray manontolo dia hatramin'izay ny Grain de Star efa larbi foana dia larbi mahazatra an'ilay mpankafy an'ilay fifaninanana an'ilay izy. Ny taxi be manokana indray inona azo atao amin'ireo ifitoeran'ilay taxi be inona avy no atao amin'ilay taxi be? Toerana ona rehefa tsy miteny zany toerana fanaovana lanonana le izy atao amin'ny taxi be Antananarivo manokana zao a misy ambiance anankitelo atao aminay manomboka amin'ny 9 zay misokatra misy karaoké dia avy eo amin'ny 6 manomboka ny live dia amin'ny ray maraina manomboka ny discothèque. Fa mihira foana zatra izay dia nandre anjara raha vao misy fifaninanana. Mihira amina toerana ohatrany ahoana zany tena fahazaranao? Mihira manao cabaret anaty trano miaramiaraka amin'ny artiste mbotsy malaza reny tourné reny. Zany hoe ianao zany efa fanafana cabaret sa hoe manao choriste na cabaret sotra izay fotsiny? Miaraka manao cabaret zany zaho fa tsy dia matetika. Dia ina zany tena hoe andrasanao amin'ity fifaninanana ity hoe zareo hoe zany hoe anaty fananetsika atao zareo foana hoe zany hoe sanena tena andrasanao amin'ilay izy? Anaboaka talenta zay anatiko hoe za mavita raha divan'ny jiaby. Zany hoe anao rehefa ny manao cabaret matetika le izy vao hoe mba filina fotsiny sa hoe sady fitadiavam-bola ihany koa ao anatin'izay? Sady raha tiako izy no andesiko mitady vola. Ianao moa mbola mianatra? Eo aho mbo mianatra zany. Taona fahafiry? Terminal. Zany hoe fa carrière tena ho ataonao mandrakizay mihitsy fa zany resaka hoe fialana sa hoe anampina le fianarana atao? Sady mianatra zany manao an'ilay izy sady mianatra no maniditra an'ilay talenta zay ananantena. Tena ilaina ve fifaninana-kira aminao manokana satria ianao zao tena hoe efa nanao cabaret foana ianao hatramin'izay zany hoe fa misy fandraisana anjara foana na toerana fanaovana cabaret dia zao ianao miditra amin'ny fifaninana-kira mihitsy tena ilaina fa zany fifaninana-kira aminao? Ya aminakahy izy tena ilaina satria ohatra anao zatra manao cabaret tsy ahitanao fiovana le raha ataonao fa karaha anao tamin'ny maly fo ataonao androany tsy mahita fehezana zany anao fa anao manao fananana mba hainao hoe raha karaha zany tsy ampy
hoe mba mahita fivoarana zany anao mba mahita raha hitson'olo ndraiky raha tsy ampoizinao tsy mety amin'ny feonao nefa le raha fazaranao anao kofa manao concours ziny hitson'olo